Desika nomatra amin'ny biblisika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny folo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia talanjona izy rehetra ka nianahana sady niresaka hoe ahoana ny tompoko ny hevitra izany. Fa ny sasany omeka nanao hoe le onjivay mamy ireo. Fa nitsanga ny Petera sy ny iraika ambin'ny folo lahy dia nanandrapeo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy jios sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka eny teny tsy mamaraka ny hevitrareo tsy akory ireo, fa vahaora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazay ny an'Ijoela-paminany hoe ary amin'ny andro farany hoe Andriamanitra no andatsahako ny fanahyko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lahy antotrareo hanonofy, ary ny mpanompo na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahyko amin'izany andro izany ka dia amin'any izy. Amen. Jereo leo akaikinao io, samy teny aminao maminany io. Tsy hoe rehefa misy olona manoza na misy olona miteny ratsy mombanao dia mino kokoa ianao, fa izao teneniko anao ianao ihany koa dia maminany ianao. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny andro farany, amin'ny vaninandro farany. Teneniko akaikinao amin'izao fotoana izao hoe zany vaninandro farany izany. Teneniko akaikinao hoe amin'izao fotoana izao ilay andro miaratsy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny andro farany. Fa izao teneniko anao hoe amin'ny vaninandro farany miainantsika izao dia mila mivonontsika zanak'Andriamanitra. Ianao hoe tsy matsikatra fa isika kristiana amin'ny teny vahiny dia ohatran'ny hoe persécuté-na foana, enjehina foana. Izay no mahatonga ilay andro hoe lasa vaninandro miaratsy ho antsika. Fa izao vaninandro izao ihany koa dia tadidio fandriavanao amin'ny olona rehetra. Teneniko akaikinao izao ny vaninandro iavanao amin'ny olona rehetra. Amin'ny zanak'Andriamanitra anao dia izao ny vaninandro iavanao satria anao zavatra tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao satria ianao olona feno fanahy masina. Teneniko akaikinao anao zavatra tsy mitovy amin'ny fanaon'ny olona rehetra satria ao feno fanahy masina hoe. Jereo ilay olona akaikinao io fa izaho miteny anao tsy mahita ohatran'io ianao eto ambony tany. Unique io. Fa izao ny vaninandro iavahany zanak'Andriamanitra. Izaho miteny anao izao vaninandro izao dia ianao ny atakatra ny fahavalonao mialohan'ny atakarany ianao. Entina ambavaka eto matetika hoe tsy atakatra anao ny fahavalonao, fa tena amin'ny anaran'i Jesosy tsy atakatra anao ny fahavalonao. Ny Baiboly dia milaza fa gaga ny olona ary milaza hoe inona ny hevitra izao. Avy kely ilay tantara nanomboka niteny tamin'ny tsy fantatra ny apôstôly. Nanomboka gaga ny olona hoe angamo izy ireto. Ny sasany teny angamo ireo tsy Galileana, angamo ireo tsy Jiosy, angamo ireo tsy izao. Fa maninona ny azo isika zavatra tenenina. Dia hoy izy ireo hoe hoy ny teny Baiboly hoe gaga ny olona ary milaza hoe inona ny hevitra ilay hoe zareo miteny amin'ny teny hafa. Inona ny hevitra ilay hoe zareo hoe ohatran'ny hafa mihitsy ny miendrika zareo rehefa nijery olona tetsy ivelany. Ny olona rehefa hijery anao dia eritreretin'ny olona foana hoe ty sehoseho ianao. Fa izaho miteny anao ilay fahasoavanao anatinao mihitsy tsy manaiky raha tsika. Nataka ilay zahana fenina raha dia izy mihitsy ny teny hivoaka. Izao ilay fotoana tenenina hoe andro tena mahaory, ary raha tena miteny anao izy koa matsanao hoe izay mpanompon'Andriamanitra koa dia mandany karazana zavatra. Fa izao teneniko anao ananakantoka ao anaty kokoa fa izao ny fotoana andresentsika. Izao ny fotoana hoe anemon'Andriamanitra hoe ty mpanompo dia ty tsy mpanompo. Na tamin'ny andro taloha na tao anaty testamenta taloha dia navahan'Andriamanitra hoe ty mpanompony dia ty mpanompony bala. Izao ny azadinao eo amin'ny fiainanao iray manontolo na taloha ianao na hoy ianao hoe efa lehibe ihany dia ty ny azadino raha vao mitovy ny zavatra ataon'ny olona rehetra ny ataonao dia ianao
ao anatin'ilay andro mamory ianao. Mazava kely. Raha ohatra ka mitovy amin'ny ataon'ny olona rehetra ihany ny ataonao, ohatra, ny ankohonanao ohatra, avelanao amin'izao, tsy taonanao mivavaka izy, tsy ampianarinao ny rafitr'Andriamanitra izy, tsy ampianarinao tenin'Andriamanitra izy, tsy asehoanao azy hoe izao tokony zavatra tokony ataony. Raha tsy alàna ny fianakavianao sy ny ankohonanao, raha tsy tezainao araka ny tenin'Andriamanitra sy ny teniny ao anaty Baiboly, dia mitovy ny ataon'ny olona izao tontolo izao ihany ianao dia miditra ao anatin'ilay andro mamory. Mety tsy fahalalàna no mahatonga azy, ny tsy fahalalàna no mahatonga azy manao zavatra karazana maro, zavatra maro. Fa za miteny ianao, raha tsy te hiditra ao anatin'ny andro mamory ianao, dia tezao ny fianakavianao sy ny ankohonanao, tsy atao izay tsy hitovizanao amin'ny olona rehetra sy ny olona izao tontolo izao. Raha hitovy ny olona rehetra ihany ho ianao, dia dikan'izay zany tsisy impact ny fisianao tetỳ ambony tany. Raha hitovy ny olona izao tontolo izao ianao, dia ohatran'ny hoe lana ny fotoana nivavahanao hatramin'izay, lana ny fotoana natokisanao an'Andriamanitra hatramin'izay. Ny ankohonanao raha hoy amanjanao hoe raha tsy mitezainao araka ny fomban'Andriamanitra, araka ny ravitr'Andriamanitra ny ankohonanao, dia tsisy fahasamihafanao sy ny amin'ny olona izao tontolo izao. Nefa ho ten'Andriamanitra fa izao fotoana hiavahany manompo azy sy tsy manompo azy. Reto apôstôly reto niavaka tamin'ny olona rehetra izy ary nahagagan'ny olona. Za miteny ianao ny fijoroanao dia hagagan'ny olona manodidina anao. Ny asanao dia tokony hampiavaka anao sy hagagan'ny olona manodidina anao. Misy ravaka eto am-piangonana raha tsy diso alasy izy izao. Ao ampiasanana izy kelikely na ny diplômany, fa ilay olona eo amboniny tsy manaiky mihitsy raha tsy izy manao zavatra ao ampiasana. Dia hoy izy tamin'ilay olona sao dia manahirana amin'ny olona hafa, dia hoy le patron hoe no mahavariana hoy izy rehefa ianao ny asiako manao zavatra dia fa assureko sy garantiseko hoe mety sady tafavoaka. Tanteraka aminao ihany koa an'izy. Any amin'ny toerana izay alehanao, tsy hoe any ampiasana ihany, fa n'aiza toerana hitsangananao, na eo amin'ny fianakavianao fotsiny azy, dia aleon'ny olona ianao eo. Satria ianao olona miavaka. Olona tsy manao ohatran'ny fanaovan'ny olona rehetra. Tu ne serais jamais unique si tu fais comme tout le monde fait. En quoi tu es unique? Inona maha unique anao raha ohatra ianao ka mitovy ny ataon'ny olona ihany ny ataonao? Amin'ny ara-bolanao raha mitovy ny olona ihany ny ataonao? Hoe ohatran'ny isan'andro hoe atakaloha sy tia voadiraka izy mitovy ny olona rehetra nefa manao an'izany. Mitovy ny olona rehetra ihany ianao raha ohatra ka amin'ny ara-bolanao sy ny ananao dia aminao io za ny fonako titeneko anao ty mitovy ny olona izao tontolo izao ihany ianao raha hoy ianao hoe miasa satria te hinana. Za miteny ianao aza miasa satria te hinana, miasa satria te ho any arinany ianao te hanana zavatra tsaratsara kokoa. Zao foana teneko an'ankizy rehetra izay miasa ao amin'ny toeram-piasana izay anananay hoe ny ao antonoko eo amin'ny fiainanareo dia izao tsy ho mandrakizay nareo akory dia hoe hivarotra eto aminay, fa ny antonoko aminareo dia ho avy taona sy ho avy andro anana ny anareo nareo. Zao manokana tsy maniry an'izany hoe ny olona dia hoteneko hoe dia ho mpiasa fety foana nareo dia hiasa ho anay foana nareo. Tsy tonoko nitsy eo amin'ny fiainanareo ho avy taona ho avy andro izy koa hitantanany azy. Satria izy koa mendry, satria izy nanao asa tsara izay nampiavaka azy dia mendrika ny anana zavatra tsara koa izy. Misy olona eto am-piangonana tsy hiteny anarana ny tena izy hoe tsintsina teo izy dia nahazo promotion. Misy rahavavy izay eto am-piangonana kozina pastera dia hoy izy hoe na dia anakozy izy mitoerana anankiray dia tonga teo amin'ilay toerana dia hozy izy hoe aiza dia polisy ilay miaramila tedava to dia mipotra vantaholo izy izy ohatran'ireny hoe zareny ny tena général. Zao teneko anao raha hitovy ny olona rehetra atahotra ianao dia tsy misy inona zavatra miavaka teo amin'ny fiainanao. Raha anao ny fanaon'ny olona rehetra ianao, anao tsinitsinina mpanompon'Andriamanitra, anaratsy mpanompon'Andriamanitra, anenjika mpanompon'Andriamanitra, anenjika fiangonana hafa, anenjika anaram-piangonana, dia za miteny anao tu n'as fait rien de particulier. Tsy hitako hoe inona zavatra manokana niavahanao zany. Raha ny andavanandronao ataonao mitovy ny olona
manok miteny hoe alleluia mandeha manenjika bus tonga eo amin'ny arean'ny bus manao selfie kely alefa eo amin'ny Facebook manao story tia sakafo hoaniko androany atoandro dia ina koa ny andavanandron'ny olona ny ravo zay io zay fa manao arendrina io zay fa mananona dia mitovy amin'ny olona rehetra ihany ianao fa ny andavanandronao raha tsy ataonao izy zavatra mpiavaka anao mihitsy za miteny anao raha misy olona zao hoe toeto ampivavahany tsika misy manao tantana tena miteny anao ao miavaka izy fa hatretanoho zany nanao an'ilay izy za miteny anao zao raha fantaniko anao hoe raha isika rehetra ny arananao fanatry dia nisy olona anankiray nanao be dia be dia anao dia metratra hoe mitovy le olana ame 250 sy le olana ame 250 euro ohatra hitovy ve ny impression an'ny olona mahita 250 francs sy ny olona mahita 250 euro ataovy misy 250 euro milatsaka ne eto e fa nisika mihitsy raha aminao mitovy any fanaon'izao tontolo izao dia tsisy ampiavaka antsika eo amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika rehefa mijery ako a za raha vao nampianarin'ny paster Antsoanaty dia izao raha vao misy olona miteny zavatra mombana fiainan'olona ray mpanompon'Andriamanitra ray dia ianako lavitra fa raha iny raha vita ny resaka an'iny vitany koa zany miresaka mombanao ary raha hitovy aminy chanry tena marina dia tsisy mampiavaka amin'ny mazanak'Andriamanitra fa nitovy any zay sizy io tena zavatra andavanandro mpianatsika mihitsy fa raha ohatra tsika ka tsy hanao zavatra miavaka zay hoy ten'Andriamanitra hoe mahagaga reto apôstôly reto rehefa niteny tamin'ny teny tsy fantatra hoy ten'Andriamanitra hoe gaga ny olona ary milaza hoe inona ny hevitra izao zavatra izao fa raha tsy hanao zavatra miavaka ianao dia mitafitra ao amin'ilay hoe andro mahaory satria ianao mitovy amin'ny olona rehetra amin'ny olona ankehitriny dia andro mahaory izao fa za miteny ianao na andro mahaory ary izao ianao dia mitahina ao anatin'ny andro mahaory ianao dia anangan-javatra na dia ao anatin'ny andro mahaory fa isika tsirairay avy raha tsy te hiainao anatin'ny andro mahaory dia mila miaina araky ny andrasan'ny tompo a izay hiainatsika isika zay ampanaovin'Andriamanitra zay ampanaovin'ny tompo aminao no mila ataonao ianao mihitsy ny eo amin'ny fiainanao mila manana valeur hafa teneno eo akaikinao hoe mila manana valeur hafa ianao hoe teneno izy hoe valeur hafa zay tsy hitovizanao amin'ny olona hafa ary ny tena lana tsy hitiavan'ny olona anao zay a tsy hety amin'ny olona ianao le miavaka marina sady iso ianao rehefa miavaka kely tiana zavatra anakiraitaneko anao rehefa mba ianao le nanomboka mivavaka dia hoy izy ny olona tsy eo mivavaka iry nefa mbola manadongotra foana rehefa mba manao zavatra miavaka ianao dia enjehan'ny olona rehefa mba miavaka ianao rehefa mba tahina ianao dia enjehan'ny olona fa za miteny ianao vao mainka ataovy manaova zavatra miavaka izay tsy hitovizanao amin'ny havaka zay mazanak'Andriamanitra anao nisy fotoana zay tamin'ny herinandro gagabe dia nisy olona mifaninana tamina olona fatato am-piangonana izy dia rehefa avy eo dia hoy izy hoe tsy mety mihitsy le izy le zavatra ataonay tsy mety nefa izay koa mba te hiavaka dia hoy amantsy anazy hoe ka ianao mifaninana amina fahasoavana ifonako hoe ijery mivavolombelona kely nanao nisy foarifoy tamin'ny tababolana dia tonga teo amin'ny toerana mihitsy a ianao rehefa miavaka dia miomana kosa fa rehefa miavaka dia tsy tia midivola ennemi-ny numéro 1 ianao rehefa ianao mba miakatrakatra kely iny amin'ny fiainanao dia manomboka jereny hafafa ianao iny dia mahavarinana mihitsy fa manina zao na mba toanana le olona nga mampalasa lavitra anao kokoa raha ohatra ianao ka manaratsy an'le olona dia tonga teo amin'ilay toerana le olona dia hoy izy hoe rehetratanareo reto a lainga sy fitaka daholo la velona nefa ny fitaka dia nanaratsiratsy teo izy dia mbola nampiny amin'izay dia hoy izy hoe sady amin'izay a ny pasteranareo beseste pasteranareo mihitsy nitako mipublieni tamin'ny Facebook dia hoy zay mantsy pastera dia ahoana ho avalan'izany dia hoy izy paster teneny izy hoe satria ny pastera no mahatonga anazy mahombony hoe satria ny pastera no manoana azy fa za miteny ianao
mampiavaka an'ireo olona ireo satria izy nanao zavatra miavaka. Ary tonoko amin'ny anaran'i Jesosy izy zavatra hiavaka eo amin'ny fiainanao. Tsy zavatra ratsy fa zavatra tsara. Samy manao coiffure daholo ny olona rehetra eto Antananarivo be dia be, fa rehefa ianao no manao volon'olona dia tamana eo aminao ny olona. Samy manana zavatra karazany zavatra mampahomby azy ny olona rehetra, fa rehefa ianao ny hanao zavatra dia mampiavaka anao manokana Andriamanitra. Teneno ilay olona akaikinao mivolona fa tsy ho tiany olona ianao rehefa manao zavatra miavaka hoe na zavatra tsara na nataonao hoe dia tsy volonany amin'ny fahombiazanao ny olona hoe tsy volona amin'ny ianao ilay miavaka hoe teneko anao zavatra anankiray mbola miavaka koa. Nisy fotoana Paster Entso nandeha tongotra. Tsy nety nandeha fiara mihitsy izy fô izy hoe mahasalama be aly mandeha tongotra. Dia hita ny olona teny an-dalana izy. Dia osy ny olona mandeha tongotra. Ka manao zavatra miavaka ka. Dia osy izy nefa izao mavariny tamin'izahay nahazo an'ilay Starex. Dia osy izy ny olona lany zareo vola am-piangonana. Anidina ve ilay mpanompon'Andriamanitra ary afaka manala ao amin'ny tompo. Mandeha tongotra izy enjehana, mandeha fiara izy enjehana, tokony hananany ahelatra izy zany. Izao teneniko anao ianao rehefa hanao zavatra miavaka dia ahita zavatra hanenjehana anao foana ny olona. Ka izao teneniko anao ataovy izay hampiavaka anao eo anatrihan'Andriamanitra dia aza mihaino ny olona ambiny. Fa tsy hisy helatra niry zany ao an-damosinao ka hoe sady tsy fiara ianao tsy tômôbily ianao a ny tsy handeha tongotra. Fa za matahotra ianao fa forma tsara paster any. Amin'izao fotoana mantsy dia andron'ny fanatontoloana mondialisation moa izy ny fitenenana. Rehefa tsy mba manana telefônina le ngeda be ny écran any ianao dia moa izy ny olona hoe fozy sahirakirana angamba izy eo. Rehefa mba tsy mitovy amin'ilay ohatra hoe nanome standard ny olona hoe ity ny standard ny fahombiazana. Fa za miteny anao za manala olona tena manan-karena fa fozany telefônina. Dia antaniko izy fa maninona fozany telefônina anao. Dia ozy izy hoe rehefa mavita alosy veloma dia mety. Fa teneniko anao izay telefônina izay mampiditra amina miliona ny vola. Nefa misy écran ngeda be ohatra an'ito 0 ariary mety moins 2 ariary ny ao anatiny amin'ny volana. Ianao tsy maintsy hanao zavatra miavaka ianao. Marina fa misy mondialisation fanatontoloana moa fetsifetson'olona amin'ilay izy hoe fanatontoloana an'izao tontolo izao. Fa teneno eo akaikinao ianao mila miavaka ao amin'Andriamanitra ianao. Teneno izy hoe ianao ametraka an'Andriamanitra ho lara-pahamehana eo amin'ny fiainanao izay ny hampiavaka anao hoe. Izao teneniko anao te-hahita zavatra anankiray mampiavaka anao ianao. Asehoy amin'ny olona fa na inona adinao, ninona vanim-potoana ankehitriny, ninona mety fotoana adinao ankehitriny dia nametraka an'Andriamanitra ho lara-pahamehana foana eo amin'ny fiainanao eny. Za manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe eo amin'ny fiainanao dia misy esprit d'excellence. Rehefa feno fananasina ihany ianao dia misy an'izay excellence izay eo amin'ny fiainanao. Ny fahatsiarovana ho ananan'ny olona anao rahatr' izay anie dia hoe ianao dia olona excellent. Hoe ianao rehefa olona manao zavatra dia excellent foana zany. Rehefa te hanao zavatra hampiavaka anao ianao dia ny ankohonanao ataovy manaraka ny valeran'Andriamanitra. Ataovy ankohonana manaraka ny rafitr'Andriamanitra ny ankohonanao. Ny asa sy ny ara-bolanao dia ataovy asa sy ny ara-bolanao dia manaraka ny fihevitr'Andriamanitra. Za manana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ninona investissement ataonao dia mokatra zany dia hanana fahendrena ianao ny ao anatin'izany. Be dia be ny fakapana mety ho tonga eo amin'ny fiainanao ary hampialanao amin'ny rafitr'Andriamanitra. Za miteny anao tena izay mihitsy ny tanjony devoly tamin'ny Adama sy Eva. Hoy izy hoe rehefa miala amin'ny rafitr'Andriamanitra reto dia tsy maintsy ho azo
inona tokoa rehefa niteny Andriamanitra hoe ity rafitra aza hoaniny ity voankazo ity dia nataony devoly mihitsy zay atonga tao anatin'ny sain'olombelona hoe hoanikambony. Dia rehefa nohaniny ilay izy lasa ny antsembohany no hinanany. Be dia be ny fakapanametisa eo amin'ny fiainanao, ampialanao amin'ny rafitr'Andriamanitra sy ampialanao amin'ny mampiavaka anao eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe tenanao hoe teny jereo eo akaikinao io hoe tsy misy ohatrantsika zanak'Andriamanitra eto ambony tany. Misy faminaniana izay izay niteny hoe ao anatin'ny telo taona dia hisy zavatra mafy be andalovan'izao tontolo izao. Fa za miteny ianao ao anatin'izany hitsangana ho mazava ny zanak'Andriamanitra. Teneno eo akaikinao tsika indray tsy matahotra aby hoe isika solda hoe ho eto matsanao hoe mifanatitra dia fanemonan'Andriamanitra hoe matoky azy ianao. Teneno eo akaikinao za miavaka rehefa mafanatitra hoe za miavaka rehefa manompo any Andriamanitra hoe za tena miavaka rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. Ny any andatananao zao teneko anao raha amin'izao vaninandro ankehitriny izao hoe anao mbola anao tsinitsina ny ara-panahinao dia hitovy amin'izao tontolo izao ihany ianao. Raha nataonao hoe ampy le hoe mivavaka, raha tadidinao tonga teto nisy mpanompon'Andriamanitra tamin'ny lahady hariva dia hoy izy hoe izy afa mamaky baiboly isan'andro dia nanangatanana ny ankabeazan'ny olona. Iza no mandalina tena mandika verse isan'andro dia nanomboka ny aina ny isan'ny olona nanangatanana. Za miteny ianao ataovy miavaka amin'ny fomba fivavahana. Atao vitan'ny olona na enjehan'ny olona ny ianao rehefa mivavaka vao maika atao vitan'ny olona hoe ianao dia tisy mankatohany Andriamanitra ao. Teneno eo akaikinao hoe ianao dia mila manana fijerin'Andriamanitra hoe. Teneno izy hoe manana fomba fijerin'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao. Manana fomba fijerin'Andriamanitra ianao rehefa mijery mpanompon'Andriamanitra. Manana fomba fijerin'Andriamanitra ianao rehefa mijery fiangonana hafa. Manana fomba fijerin'Andriamanitra ianao rehefa miatrika olana anankiray. Manana olana anankiroa ako ny anankiray mivavaka atao am-piangonana, ny anankiray tsy mivavaka atao am-piangonana. Mitovy ny olana ny ainan'izy roa fa fomba fijerin'izy roa an'ilay olana tsy mitovy mihitsy. Samy manana olana ara-tokantrano izy roa vavy. Le olona tato am-piangonana rehefa miteny dia hoy izy hoe tena mafy amiko ilay ady andalovako fa zao ny zavatra fantatra ozy izy ain'Andriamanitra manova ny vady. Dia za ozy izy mino fa ho voataovako ny vady. Za miteny ianao zany olona zany mipetraka mbola ny arianany sabotsina mena fa isaky ny alahady tsy miraky fa tonga eto. Satria novain'Andriamanitra ny fiainana. Fa ny anankiray kosa izy tsy mpino eto amin'ny fiangonana. Zay tsy mba mandalo olona zany hoe rehefa misy olona mila fanampiana dia atoro hevitra dia ampiana dia tina bavaka. Fa ny azy indray fomba fijery zavatra anankiray dia ozy izy hoe tena tsy possible mihitsy fa navavaka na ozogozona na lainety ara ozy izy mipapa tena tsy hiova mihitsy le vady. Dia hoy amantsy anazy mampiavaka an'izay dia zao teneko anao samy hafa fomba fijerin'izy roa, samy miva ny olan'izy roa fa fomba fijerin'ny anankiray mihitsy no hafa. Ny le anankiray sady voataona ny vadiny niditra sampany izy fa ny le anankiray indray niova le vadiny fa niova le vadiny fa tsy misy mihoatra an'izay. Zay ny tenenako anao hoe raha tianao izy zavatra iova, izy zavatra hiavaka eo amin'ny fiainanao dia manaova zavatra miavaka mba hanananao fomba fijerin'Andriamanitra. Ary ny afahanao anao an'izany dia ny hanananao ny fanamasinao anatinao. Nagaga ny olona sy natonga azy ireo teny tamin'ny teny tsy fantatra dia satria izy feno ny fanamasina. Teneno eo akaikinao misy impact ny fisiko hoe, misy impact amin'ny tokantrano hoe, misy impact amin'ny fiarahamonina izay misy aho hoe, misy impact ao am-piasana ny fisiko hoe. Naiza le anao tomoko amin'ny anaran'i Jesosy fa olona hiavaka ianao. Olona zay ataonao. Teto am-piangonana nisy olona vao niditra ny asa nanao zavatra miavaka izy amaranako azy. Niditra ny asa izy tao anatina toeram-piasana anankiray dia nahazo karazan-javatra, mahazo promotion izy, mahazo karazan-javatra be lehibe izy. Dia rehefa avy eo amin'izay nanomboka nanao ohatra ny fihetsika fafa ny olona teo amboniny le supérieur. Dia hoy izy matsainy le supérieur hoe hiala.
dia ozy izy le supérieur sahanao ve miala tsara karamana ianao ato fa tsy ahita asa ohatr'izao ianao any atoeran-kafy dia hoy izy hoe aleoko midémission toy izay horarahonana ohatr'izao rehefa ato ampiasana satria hoe tsy manaiky any lehibeany izy rehefa tsy nanaiky any lehibeany izy dia nametraka démission izy dia niala teo dia hoy izy hoe tsy mitovy amin'ny poste tary le asako ary tsy nampanantena ny olona tany hoe ho tsara karama fa naleoko alavitra ozy izy miala tamin'ny fakapanahy sy ny hoe chantage hoe rehefa tsy miaraka amin'le olona eo ambony koa dia dikan'izay ho voaroaka miala tamin'le asany izy izy ianao tonga teo amin'le asa vaovao izy dia ozy izy hoe miolona jesosy fa tia zany le asa omenao avy fa tsy noa ianao ny asa herinandro izy dia fa nahazo promotion an'le olona teo ambony hitanao le fatokinan'Andriamanitra hitanao le mampiavaka ny zanak'Andriamanitra mety ozy izy ianao hoe tena ho marina raha amin'izao fiainana mahaory araky ny tenin'ny pastera zao raha hiala amin'ny asa fa za miteny aminao amina zanak'Andriamanitra anazy izy tsy hanelitra mifakapanahy fa aleo ny alavitra mitady zavatra tsaratsara kokoa dia nampiavaka azy ankehitriny izy tsara asa noho ny asany teo aloha ary tomoko amin'ny anaran'i Jesosy ianao koa ny ahazo promotion rehefa misy marché manaraka eo dia ianao no mahazo azy rehefa misy zavatra tsara miseho manaraka eo dia ho anao le izy tsy ho sombona ny hafa ne ianao amin'ny anaran'i Jesosy satria ianao dia olona miavaka amen mivavaka isika raha io misaotranao izahay fa ianao dia niantsoanay navahanao izahay ianao Andriamanitra no miteny fa efa nofidinao izahay na mbola tany akivondreninay azy na mbola tany amboka azy izahay efa nifidy anay ianao misaotranao zay Andriamanitra fa Andriamanitra matoky sy marina ianao tombo tsy mimoro izany hoe anao zavatra miavaka zany fa le masy no milanao izahay mefaiendreny aoka ho tarianao mahanao zavatra miavaka ary dia anao zavatra miavaka ampaiendreny izany nampiavaka ny zanakao izany nampiavaka ny olonao Andriamanitra olona miavaka ny olona tsirairay avy eto Jesosy satria olona hatsangan-javatra izy olona hita ny nofony sy ny fahombiazany tanteraka izy Andriamanitra amin'ny fiainany rehetra tononay Andriamanitra fa olona tsy hitsangamenatra mandrakizay ny olona tsirairay avy rehefa hanao zavatra miavaka izy tompo tonoko fa ny olona tsirairay avy eto dia olona anana fahatakarana amin'ny isan'andro isan'andro ahalala izy zany toerana tokony alehany iza ny olona tokony ho resahany iza ny olona tokony erahany miasa tompo tonoko fa anana tombony manokana izy anana avance mihoatra izy mihoatra noho ny fahavaliny mihoatra noho ny olona izay mifaninana aminy mihoatra noho ny olona izay miezaka ny animba azy dia tonoko Andriamanitra hoe anana fahatakarana sy avance mihoatra noho ireny olona rehetra reny izy tonoko Andriamanitra hoe mbola tsy miseho akory ny zavatra anankiray dia alana ny zavatra tokony ataony izy ary satria Andriamanitra dia naminandry ireo olona tamin'izany fotoan'izany hoy ianao hoe aminandry anana nofinofy ireo lahantitra hoy ianao amin'ny olona hantrareo ny tanan'olanareo hoy ianao aminany dia tonoko Andriamanitra fa hisy autorité eo amin'ny vavan'ny olona tsirairay avy eto amin'ny toerana tonoko Andriamanitra fa olona ilaina ny tsirairay avy amin'ny toerana rehetra izay misy azy olona ho tadiaviny izy olona tsy ny olona miara-miasa aminy tonoko Andriamanitra hoe izy dia hatratra ny fahavaliny tsy ho tratra ny fahavaliny izy ary tsy arkasika azy akory ny fahavaliny amin'ny anarana maherinao Jesosy tonoko amin'ny anarana maherinao Jesosy fa ny olona tsirairay avy izay tonga teto androany dia tsy ho takidavakale mandrakizay eo amin'ny fiainana tonoko Andriamanitra fa ahita option tsara mihoatra lavitra vaovao foana ny tsirairay avy eo amin'ny fiainana nefa tsy mba hiala aminao tonoko Andriamanitra fa tsy ho very hevitra zany izy eo amin'ny fiainana fa tonoko Andriamanitra hoe anana ahita vahaolana foana izy satria manananao anolontsaina azy tonoko Andriamanitra fa io ampampana ny fanambinana ny tsirairay avy ny ao atokantrano ny ao amin'ny fitehirizana ary tsisy atakatra ny mandany Andriamanitra tonoko Andriamanitra fa hisy fanambinana ary ho lavitra ny fiafinana eny ominao sy ny vahoakanao Andriamanitra tonoko Andriamanitra fa afaka ny aina izy tsy hoe anao zavatra tsy araka ny sitraponao fa anapahendreny amin'ny fampiasan'ny arenany rehetra tonoko amin'ny anarana maherinao Jesosy fa tsy zanakao anatin'ny fiafinany zanakao fa anana ny ambiany tonoko Andriamanitra fa anakomena foana izy anakomena ho an'ny taranany anakomena ho an'ny olona manodidina azy tonoko Andriamanitra fa hantsanga-javatra izy ho an'ny taranany
ray manontolo ary ao anatin'izany ny finory sy ny fireketany aminao ary ho tsara mitanaraka fara-mandiny ny Andriamanitra fa izy ireo dia olona natoky an'Andriamanitra hatrany fanana tonoko Andriamanitra fa olanana ny zavatra ho avelo olova tsara ho taranaka fara-mandiny izy tonoko Andriamanitra fa ahity zavatra tsara ho exploitena tonoko Andriamanitra hoe anana hevitra tsara izy tonoko Andriamanitra fa anana zavatra izy mandritra ny herinandro ty ampiaraka azy tonoko amin'ny anarana maherinao Jesosy fa olona andresiny fahantrana ihany koa izy andresiny tsy fisiny izy andresiny zavatra mahory rehetra izy Andriamanitra ary andresiny fahantrana sy tsy fisina eo amin'ny fiainany rehetra izy Andriamanitra tonoko Andriamanitra hoe tsy ho veromaina mandrakizay ny fiainany ny ezaka rehetra izay ataony eo amin'ny fiainany fa ninona ezaka mba hahafafy ny Andriamanitra dia tonoko fa ahitan'izany amokatra ilay izy eo amin'ny fiainany amin'ny anarana maherinao Jesosy fanaovana izany zavatra izany sika rehetra na hoe amen mitahina manokana ianao mandritry ny herinandro ny zavatra tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa milahatra anao tsy maintsy mba ianao indray mijoro